Jesosy Tompo, tongava ianao eto anilan'ny mpanomponao, ampetraho eo ambavany ny teninao ry Tompo. Tahaka an'ilay vainafo nalaina tamin'ny tandra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, fony antso an'i Isaia ho mpaminana ny firenena rehetra ianao. De tongava koa ianao Jesosy any amin'ny tokantrano rehetra, naiza andraisan'ny olonao ty onjam-peo ty. Tananao mandondona ny varavaran'ny fony zany Jesosy. De mba ho marina amin'ny teny hoe mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy mihaino ny feko, ka mamono varavarana hiditra ao aminy aho, hiara isakafo aminy aho, ary izy amiko. Zao fotoana zao mihitsy Jesosy, ny tena tianay anasana ho anay manokana. Betsaka ny zavatra mampitebiteby, betsaka ny zavatra mampiriorio ny saina sy ny fieritreretana, fa ampitombeny tsara zay satria mialoka aminao Andriamanitra no sambatra indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy, anarana ambonin'ny anarana rehetra no angatranay izany, dia anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra ambony indrindra. Misaotra ry Tompo. Amen. De mbola ho ampitombo anao amintsika mandrakariva ary havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ny ho avy. Mandalo kiondalana lehibe ny fiainan'ny ety ambany masoandro. Tsy tsika eto Madagasikara ihany no miaina ao anatin'ny tahotra sy ny orohoro, ny tebiteby, fa saika ny voary rehetra eto ambonin'ny tany iara-malala ny toe-javatra misy, kanefa matsiaro ny tenin'ny apôstôly zahay, ampatsiarovana antsika Jesosy Tompo ny aviany zao rehetra zao, izy no miazo anazy sady izy koa no antony. Izy ane no membonahitra. Mamerina miarabantsika rehetra any tokantrano any zay manjoy an'te onjam-peo ty, na eto an-tanirazana na nay ampitan-dranomasina, mahita amin'ny alalan'ny karazana tambajotra ampiaramonina rehetra, araka ny voalaza tamin'ny Fotoam-bavaka teo ny hoe ataovy takany tanan'i Jesosy, mandombaravara any aminao any no andraisanao zao toriteny tsy afaka mivory motsika, ny didim-panjakana ry tena faindreny zany, nandrara zay mety hoendrika fivoriana rehetra, fa mazava kosa ny tenin'ny Tompo any amin'ny toerana zay ampatsiarovako ny anarako. Manantona anareo mitay anareo roso telo fotsiny angen'ny tenin'ny Tompo vory amin'ny anarako de eo afovoany am. De hitondra ny sainao ary havana notrohatra. Taka ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray mandalo lalan-tsarotra, mety ho fiakarana midezy ny lalana iny, malama, tery sady ety, nefa lalana tsy maintsy izorana. Nandalo kio ny anankiray io lehilahy na io vehivavy io, sendrany teo amin'le nalama mihitsy ary tafotoana ny tongony. Lavo izy nenjera tamin'ny tany. Ny azo antoka tsy maintsy ny sarangotra izy, ny am'izay rehetra hitany teo akaiky teo. Angamba mety ho rindrina, mety ho azo, mety voninkazo koa nefa nisy tsilo. Ny azo antoka ry havana, raha misarangotra amin'ny zavatra tsy fantatra izy, raha azo boboka ny anteherana, vao mainka nandavo nandiso fanantenana azy. Natahaka ny raozy ihany koa, jerevana mahafinaritra amin'ny endrika ivelany, nefa rehefa ny sarangotra tamin'ny taony ka nahazo le tsilony nandratra azy. Fa raha zavatra mafiorina kosa no ny fikirany na de lavo azy izy, afaka miarina ihany.
anotrotra takan'izany ry havana no hitarena ny saitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mba ho tanteraka amintsika ny tononkirany mpanao salamo hoe nandefa ny teniny izy mba hahasitra anazy sy hanala azy amin'ny lavaka na ny longoa zay nianjerany. Tenin'Andriamanitra tompoko, tena vato velona, vato mahafiorina zay faharatsika mandalo am'izao atao hoe rahona mitatao kiondalana lehibe, nefa fotoana anankiray koa ao anatin'ny vanim-potoanany karemo mantsika zao fandinihan-tena mba hiverenantsika amin'Andriamanitra. Zany tenin'Andriamanitra zany a de raisitsika ao amin'ny boky ny Salamo, ny Salamo 470, ny Salamo 470 andraisatsika andehan'ny vitsivitsy. De takan'izany koa ny boky ny Malakia ny toko 7, ny Malakia toko 7, ny boky farany indrindra any amin'ny fanekena taloha na ny testamentany taloha. De lazaiko miandalana aminareo niany any andehan'izay angalatsika an'izany fampahirezana torolalana na am'izao vanim-potoana sarotra iainantsika zao. Fa ny Salamo 470 aloha raisitsika manomboka amin'ny andehan'ny voalohany ka hatramin'ny 7 vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy lay tenin'Andriamanitra velona. Andriamanitra no aro soeroantsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany tsy atahorantsika na de ho levona aza ny tany na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mironirona sy misamboaravara aza ny onjany ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Malakia toko 7 raisitsika manomboka amin'ny andehan'ny 490 ka hatramin'ny 490. Ary tam'izany zay natahotrany Jehova de samy resaka tamin'ny namany avy, ary Jehova ny aino ka nahandre zany, ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana zay matahotrany Jehova sy mihevitra ny anarany, ary ho rakitra sy ho ay reny amin'ny andro zay ho tendreko Jehova tompony maro, ary ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy. Ka de ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy nomeloka de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny vavaka iraina zany moa ry havana ny fahamaritana ny atao hoe Salamo sy ny boky farany zay nanendren'Andriamanitra, ny mpaminany Malakia novakina tamintsika teo torolalana ampahirezana atsika zay mitebiteby sy miravoravo tanana am'izao zavatra miantra amin'ny firenena fandalovan'ny areto mifindra eto amin'ny firenetsika. Ny teny hoe Malakia moa ry havana de midika hoe ny irako. Ny teny hoe malaka amin'ny teny hebreo de midika hoe anjely. Ny anjely de irak'Andriamanitra mpitondra hafatra. Tsy kisendrasendra raha zany teny zany no fidina ampahirezana atsika am'izao taon-tsarotra lahalovantsika zao. Kiondalana hoy teo fa kiondalana fampiheritreretana, fametrahana safidy satria tady teo fa safidy avokoa ny napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona lasa ny tanany miaina ety ambonin'ny tany. Izy safidy apetrak'Andriamanitra amintsika zany androany ka asakasakao na hifidy ny lalana tsara ianao, nefa mety ho lalany tsarotra, mety ho lalany tery araka le fanoharana nataony teo, na mbola ambe ihany amin'ny lalana migodana. De marina amintsika ny soratra masina hoe marina mizotra any ary mefara amin'ny fahaverezana.
fa Andriamanitra kosa maniraka ny hirany teniteniny. Zay resinao amin'ny alalan'izao onjam-peo zao a amin'ity fotoana voalohany tsisy nanan-keritreritra angere olona hoe fomba tahaka an'izao a no entintsika ionana amin'Andriamanitra ifampahirezana. Be dia be ny feo miely, mampiorooro, mampitebiteby, ary mahagaga fa sika malagasy koa mora andaira ny zavatra tahaka an'izany. Nefa zao ampitamberenina amintsika ny fahamarinana araka ny soratra masina ny tononkirany mpanao salamo no hoe Andriamanitra ozy no ary soero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Raha mitranga zao zavatra iaina ny miaina rehetra eto ambonin'ny tany zao, lasa neritreritra ry havana. Ny afatra zay nentin'ny ray aman-dreny lehibe moa nomaly hitatsika zany a tsy amerina maky an'izany tsika, efa naverimberina teto ihany koa zany afatra zany, ary mbola averimberina ampahirezana sy ampitotihana ny saintsika ny voasoratra ny Joela 2 fa ny fehany zany de zao tsisy zavatra tonga ho azy ety ambany masoandro fa lahatra Andriamanitra entina ampieritrretana ny olona. Efatra zay Andriamanitra nananatra tadideo tamin'ny andron'ny Noa fahiny, rehefa tonga tany amin'Andriamanitra ny fahatezeran'ny olona mandra-paraina maraina mbatraparivin'ny andro izy tsy mahita olo marina eny ambonin'ny tany aho, nanenina namorona ny olona, indro any safidrano aho zay animban'ny tany. Soa ihany fa endry Andriamanitra nanana fandaharana nanomana ankohonana anankiray. Noa valimianaka zay nampanomanana ny samby fiara hanavotana hiteraka taranaka vaovao ndray, fa reo sisa rehetra na ny olombelona ny foronina naka ny endriny, na ny biby, na ny mikisaka, na ny mandady, na ny any manidina, na ny any ambanin'ny ranomasina, nalan'Andriamanitra avokoa ny ainy, vokatry ny ozina tsy fankatoavana. Oviana moa Jesosy ry havana, ovian'Andriamanitra ny tsy niteny, ny alanenina tamintsika mba hialantsika amin'ny ratsy fanao zay tonga fofona fahavetavetanany amin'Andriamanitra. Azafady raha manao fanoharana tonga amin'ny fomba fiteny fanao vazivazy ety amin'izao tontolo zao hoe misy miaino, fa nday ny soratra masina no anamarina antsika an'izany. Voasoratra ao amin'ny Jeremia 2:20, Jeremia 2:20 raisitsika ny 2:20, ampietreretantsika zao teny zao, tenin'izy tompony amin'ny anaran'i Jesosy. Efa niteny taminao aho, fony ianao mbola nipetraka tsy nanana iahy, nefa hoy ianao za tsy iaino, fa nanao atry ny fony ianao mbola tanora ny tsy miaino ny feoko. Mamperitreritra ry havana, tsy misy ray aman-dreny mikendry zay zavatra mety tsy asoany zanany. Ovinanao no ny taomina hanantona an'Andriamanitra, ovinany tsy efa niteny taminao ny feo malefako ny tompo nanambitamby mba hiverenanao aminy. Aoka mba tsy ho fandatsana ny tenenana hoe fa naninona ary ny andro ny loza miantra zay vao anapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Za milaza aminareo tsy programan'Andriamanitra tamboalohany mihitsy ny anisy loza ety ambonin'ny tany. Izy no lobolana ka miteny rehefa vita ny fanorenana ny zao rehetra zao, lavorary avokoa ny zavatra rehetra, ary izy ny niteny hoe indro fahitako tsara avokoa zany. Fa vokatry ny tsy fankatoavana, vokatry ny filany zao fiainany zao, maimaika tsy hen'ny feon'Andriamanitra fa hen'ny feon'le fahavalon'Andriamanitra,
tsy ho faty zany nareo ny devoly raha inana ny voankazo nandrarana io ahiratra mihitsy ny masonareo de hitovy amin'Andriamanitra ianareo fa nivokatry ny tsy fankatoavanareo olona fahafatesana mandrak'izay. Andriamanitra tompoky tsy nanorona loza be de be ny feo miely raha tena tian'Andriamanitra tokoa zao tontolo zao tiany olona izy maninona izy ny mamorona loza maninona ny ekeny ny fisian'ny elanelana sy ny fahantrana ny fisian'ny fofamonona fa Andriamanitra mpitsara mariny io tompoko ary andalo amin'ny fitsarana sy ampamoahana zay rehetra vitatsika tety ambonin'ny tanytsika azadino azadino ty taony ty taona fijinjanany zay nafafy fa na izany aza mampitodika tsika ny soratra masina Andriamanitra re olona noary sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra izy amin'ny andro fahoriana zany ny tsy atahoratsika zany ny tsy ango vitatsika satria ny fanjakana zay ato anatsika de fanjakana tsy azo ampiororona fa saingy zao efa ao anatinao ve le fanjakana fantanina mipetraka zany efa nananao antoka ve be de be o Jesosy nilaza ety am'izao tontolo zao ary iny mesy aro ny fanjakan'Andriamanitra fa azadino ny tompo fa ny fanjakan'Andriamanitra de ao anatinareo fa fantanina mipetraka arak'ilay voalaza tamboalohany teo mametraka safidy amintsika Andriamanitra efa niraisinao ve le fanjakana tamin'ny alalany zanany de ho nyresaky ireo matahotra ny Jehova efa nandraiza ny fanjakana zany sy ny famarinany teny fikasana novakina tamitsika tamin'ny boky ny Malakiany toko fahatelo teo no hoe tam'izany andro zany ozy zay natahotra ny Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niaino ka nandray izany ary de nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany mikikiky zao tontolo zao mitady famonjaina mazava ny tenin'Andriamanitra mijery aho de ho voavonjy ianareo Andriamanitra tompoko araka ny fahamarinana ny lazainy Jesosy raha tafaresaka tamin'ilay vehivavy teo ampatsakany Sikary izy fa iny za milaza aminao raha vehivavy ozy fa Andriamanitra mitady zay mpivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana fa tsy ty tendrombohitra ty nay Jerosalema tsony ny azakazahanareo hitedavana an'Andriamanitra fa Andriamanitra ankehitriny zao ny vanim-potoana mety re olona iverenatsika sy hitodiatsika amin'Andriamanitra fa raha ao anatin'izao fotoatsatro zao ingany mba tsy ho tanteraka amintsika ozona nge re olona sanatriny zany ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Jeremia teo efa fanaonao fony hatramin'ny tanora ozy tsy mety mihaino ny feoko mihitsy fa aneo raha ihaino ny feonao aza manamafy ny fonao fa reto rolo reto kosa natahotra an'Andriamanitra ingany ry havana zao zava-misy iainan'izao tontolo zao tsy afabela am'izany tsika malagasy mba hampitodika ny saitsika andao hiverina amin'Andriamanitra am'izay marina loatra zay voalaza tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo raha ny oloko ozy zay natsona amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka hiala amin'ny raha tsy fanaony hiainao any an-danitra voasoratra eto natahotra an'Andriamanitra ny tenenan'Andriamanitra hoe hosokafako amin'izay le boky ny tanako mihitsy ny anoratra de ho ataoko hitan'ny olona fa rakitra soay anareo ho ampahafantarako an'izao tontolo zao fa hafany tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ataovy zay anananao antoka aloha anananao le fanjakan'Andriamanitra ao anaty ao fa rehefa manana an'izany teraka ao anaty sika na inona endrika fampiororona nga tsy marina amintsika ny tononkina ny mpanao salamy teo hoe
na de mifindra any amy ranomasina aza ny tendrombohitra na de miororo sy misambaravala aza ny onjany a Andriamanitra kosa momba antsika mandrakariva. Rehefa vanim-potoana tahaka an'izao be ny resaka fanararaotanareo olona mamperitreritra hitany am'ireny tambajotra mpifandraisany reny na voalazatra amin'ny ianao manjairy aza niakatra sahady ny kilaon'ny vary ny kapoakany vary voalaza endisareo hoe zao ny fanafody ento manasitrany entina miaro an'ity valana retiny ty raha voasary makirana novidina 200 isan'andro manararoatra ny olona mivarotra an'izany efa mihoatra mandilatra ny 1000 ariary. Tsisy tahotra an'Andriamanitra tsony reo olona ety ambany masoandro. Mitaonanao ary kristianina mba tsy isika no latsaka amin'izany fifanararaotana izany. Ny vanim-potoana tahaka an'izao tompoko ny tena ahafantarana ny maha-izy azo ny olona anankiray na ny fiarahamonina anankiray engane mba tsy ho tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra mba tsy ho tsika kristianina indray ny fototry ny faharatsiana ka hitenenana izao tontolo izao hoe tsy mahavita azy nareo kristianina fahamarinana izay toriana aminareo isan'andro isan'andro aza ny fampinana sanatria ohatra ny bibikely fotsiny ianareo fa hitomana antsika riavana amin'ny alalan'izao onjam-peo zao andao ifanoana ny firaisantsika rehetrarehetra noery andao ifandray tanana marina fa ny toromarika omeny mpitsabo hoe asivelanenana mba tsy ifandray tanana fa hevitra ara-panany tiako tenenina no hoe andao atao soroka miara milanja re olona andao hiaraka amindritsika izotrany amin'ny fahatsarana voalazany mpanompon'Andriamanitra nitarika teo any anatin'ny vavaka sahirana fadiranovantsika malagasy za milaza aminao fa na ny firenena matanjaka aza andalovan'izao valana retin'izao mikaikaika maika ave fa isika fa azazarazarainy hevitra samihafa andao atambatra ny hery zay rehetra fanateraka atao am' Jesosy zanak'Andriamanitra mazava ny teniny zay rehetra nandray azy de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra tompoko manahaka ny toetra n'Andriamanitra marina masina tahaka n'Andriamanitra antaotsika ifanoana ho marina amitsika ny teny ho zarena katikatira ny fiangonana androany andray hafa andray zany pastera inona zany nenay 4x4 Toyota katikatira Mitsubishi katikatira Ford fa misy 4x4 tsara indrindra zay ho zarainao atsika andao ale fa vetivety ny saitsika ny masosika anompy ny voasoratra ao amin'ny janona voalohany ny toko 4 any amin'ny testamenta vaovao zany any amin'ny faraparan'ny baiboly any ny taratasy voalohany ny soratany janona ny toko 4 de ny andininy 4 mora tadidy zay ny mahakatikatira azy zao ny voalazany teny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy anaka ianareo de avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe zay ao aminareo no zay ao am'izao tontolo zao marina aminao marina amitsika za miteny fikasan'ny apôstôly zany fa lehibe zay ato anatsika ka inona ny tokony atahoratsika fotoana tokony ifandraisan-tanany zao iarana mivavaka fa azadino fa milohan'izany rehetrarehetra zany efa nitaonatsika ny sitrapon'Andriamanitra teo Andriamanitra mitady ny olona hanana fahamasinana tsisy masina tsisy marintsika nanyray aza fa samby mamieritreitra riavana am'izao vanim-potoanany karemy zao asana efatra na 5 taona lasa zay namangy atsika ny tompo tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny lehibe de zao ny sarisary ampatsiarovina atsika naseho an'ny tompo tamin'ny dada tazako izy mizotra amina lalana anankiray aho andeha amina tanjona anankiray vahoaka be deabe ny manaraka aorinao fa izao
arakaraky ny nandrosoko a vao maika netery le lalana ary misy tetezana mempita atongavany ery ampita ery tazako lehilahy anankiray miandry ery ampita ery de nisy bisikleta osy teo amin'ny tany teo bisikleta misy kodiarana anankiroa reny zany mikara anao pastera enao nitondra an'io bisikleta io de zao a tsy mahazo mierikeriky ianao nefa tsy mahazo mandeha mafiko za ihany tsy maintsy banjinina rehefa niakatra teo ambonin'ny le bisikleta ny ray aman-dreny lehibe de nivoizina raha mbola nalalaka ny lalana tsisy olana aloha de somary ny vilivily aza ny familena ary tsy afaka nandeha mafiko fa rehefa nanomboka tery am'izay le lalana eo vo sahirana zao nefa ny baiko ny tompo tsy azo ampidinina ny tongotra tsy afaka mijanona ary tsy afaka miemotra jerentsika vetivety alohany anoizatsika ny tantara sy ny afatra tiana seho am'izany a ny fintina nentin'ny tompo nampitondraina ny ray aman-dreny lehibe voasoratra ao amin'ny Filipianina amaraparana atsika azy ny toko fahaefatra de ny andeniny fahaenina sy ny fahafito ny Filipianina toko fahaefatra de ny andeniny fahaenina sy ny fahafito mivaky toy zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika aza manahana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Zao ny hevitra bisikleta eo ny tompo mikarana eo ambony lasely le fiakarana ao ny fivavahana didio ny fiangonana didio ny ondriko ny tompo hivavaka fa fotoana tokony hivavahana zao ny kodiarana eo aloha kosa iny le atao hoe fifonana ny kodiarana eo arina ino midika hoe fisaorana tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny fivavahana tompoko izy ny atao hoe fifonana sy fisaorana nitaonantsika ny soratra masina teo mba hiverenantsika amin'Andriamanitra ary ho an'ny olon'ny tompo a misaora amin'ny zavatra rehetra ho ny apôstôly na inona zavatra mitsanga aty ambany masoandro entin'Andriamanitra zany ny kofe stady isarian'Andriamanitra atsika gaga ho ny ray aman-dreny lehibe nanomboka netery le lalana aza mierikerika mihitsy ianao pastera za ihany jerena zao ny tenin'i Jesosy taminy pastera oviana ny nandao anareo oviana mbola tsy teo anilanareo fa ao anatin'ny ady sarotra eo anilanareo mandrakariva de manamarina ny teny fikasahany soratra masina tononkirany mpanao salamy teo zany ry havana hoe Andriamanitra mihitsy no aro sy ero antsika mpamonjo mora azo izy amin'ny andro fahoriana ndao anaton'azy mbola tsy namelantsika ho ireriny tompo eo mandrakariva izy atao hitany ny fahamarinanao marina fa tsisy marintsika nandray azy fa le fonao aza ny fitafianareo ny tritry atina ho ny faminanina voalaza any amin'ny joeliny toko faharoa zay naverimberina tamitsika fa ny fonareo mihitsy tritry aro entina ionana amin'Andriamanitra fa miaino atsika Andriamanitra azafady raha ohatra ny mahery setra be ry havana ny filazako hoe ohatra ny manana fahalemena koa Andriamanitra ny fahalemen'Andriamanitra de tsy fahazakana ny olona mibembaka sy miverina manantona azy amin'ny fahamarinana indray antaotsika hiverina ry havana ry malagasy tapaka sy namana naneto tanyrazana naneny ampitan-dranomasina tian'Andriamanitra zao nosin-drazatsika zao tsisy tian'Andriamanitra ho veritsika ny anankiray aza na inona fomba mety azakazahany zao tontolo zao samy miantso ny Andriamanitra daholo ange ohatra ny tamin'ny andro ny Aba sy Jezebela fahindry nanao karazana fiantsina mihitsy ny mpaminany ny bala efa jatolahy Eli mpaminany rery rehefa nivavaka izy 3 taona sy enim-bolana tsy latsaka ny ranonorana fa vavaka lehilahy marina anankiray monja de nentin'Andriamanitra nanamarinana fa momba ny olona izy ary mamonjo ny olona
ny tetitetetena mihitsy ny mpanompy ny bala tamin'izany ny mpisoro ny bala ny alamaina ry havanao andao iverina amin'Andriamanitra ary mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra raha ny mbola nomeny zao tombonandro zao ianao amaranako azy farany mba ho tsarotsika hoe tsy manadino atsika ny tombo efa rehanareo ty tantara ty fa mahatsara nareo ny famerenany teny ho ny tenin'ny apôstôly gaga pasteur andray andro ny antsony dekona sy ny mpiandraikitra ny mpiasan'ny fiangonana azafady tompoko mahagaga marina fa ny fiangonana misokatra ho an'ny olona rehetra ny varavarany lanitra idiran'ny olona rehetra fa isaky ny amin'ny 12 atoandro misy an'iny lehilahy iny 3 segondra ihany izy ny miditra eto de mijoro manoloana ny altara masina eo de isan'andro san'andro izy vezivezy eo foana ory mpiandro fiangonana efa manomboka tsy milamina zao ny tany osy pasteur fa mba hararo maso ihany so de efa tetika hafa mihitsy ny antony mampivezivezy an'iny olona iny eny isan'andro san'andro eto tsy naharitra ny dekona anankiray nanantona an'ilay lehilahy hono azafady tompoko isaky ny amin'ny 12 atoandro sokatra ho an'ny rehetra moa ty fiangonany ty de tazako ianao miditra eto de rehefa miditra eto ianao 3 segondra ihany ianao raha ela indrindra mijoro manoloana ny fitoerana masina eo de lasa ianao mandeha fa inona no antony ary inona ny vavaka hasandratra ao eo de zao ny tenin'ny Simon satria Simon moa ny anarany miona amin'Andriamanitra ahosy ny olona ozy maharitra mivavaka miona amin'Andriamanitra ko ianao ry Simon 3 segondra ihany ianao ny tonga eo de zao ny tenin'ny Simon zaho ozy tsy manana vavaka entiny ohatra ny manao fanamarina patongavana hoe nandalo teto Jesosy Jesosy ity Simon zay fotsiny ozy izy le vavaka nataoko zay foana ny verimberenako eo isan'andro fa gaga pasteur andray andro sy ny fiangonana tsy hitany verina tsony ny Simon nandeha ny feo hoe tratrany loza mpifamoivozana voadonany fiarakodio ny Simon ka nahiditra hôpitaly ny Simon amin'io olona sahirakirana tsy mba olona manakatao akory fa nanapa-kevitra ny fiangonana hoe andaotsika hitsidika ny Simon neritreritra pasteur fa raha mivony varavaran'ny hôpitaly tapaka moa ny tongotry ny Simon de nasinany reny plâtre reny miantona ny tongony ozy pasteur hoe atao tsara mihitsy ny fampahirezana fa sady lehilahy efa afadiranovana mety tsisy mpanaty parcours zao ny Simon ataoko tena mipopoka tsara mihitsy ny fampahirezana azy gaga pasteur sy ny délégation voneditra ny Simon anatin'ny famirapiratany sy ny fitsikitsikiny zanony mandray délégation mpiangonana azafady ry ny Simon ozy pasteur sa zao nieritreritra mihitsy hoe lehilahy efa tena valalanina be mihitsy sy manjo rentra no tazany fiangonana eto fa gang zay fa tonga am'le tenin-drazana hoe natao anirina indray ty ny mampivandravandra zay tokony nampahery anao indray vao niditra nahita ny fitsikinao sy ny famirapiratany endrika ao de nanjary nahazo hery inona ny mba tsy ambaratelony zany ry ny Simon de zao ny tenin'ny Simon hoe pasteur zao ozy ny zavatra tsy fantatrareo nanontany ananareo ozy fony niditra ny fiangonana isaky ny amin'ny 12 atoandro de zao ny nataoko hoe vavaka tsotra nge ny nataoko hoe Jesosy ity Simon fa ny zavatra tsy fantatrareo ozy isaky ny amin'ny 12 atoandro na inona fangiry firy ina mahazo ana am'ty aretiko ty de eo atonkom-pandrina eo miseho Jesosy de zao ny teniny hoe Simon ity Jesosy hitan'Andriamanitra tompoko ny ditongotra ao hitan'Andriamanitra ny fahamarinana kely zay mba nananatsika naseho atsika aminy de mba ho marina aminao ny tenin'ny soratra masina ho ataoko samihafa ho Jehova no manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy de ataoko hitan'izao rehetra zao ny fitovininy tsy fitovininy meloka sy ny marina tsisy afaka manamarina atsika afa-tsy Jesosy rery ihany izy ny lalana marina makany amin'ny fiainana raiso izy raha tonga any aminao any izy mandombaravarana any aminao any izy te hiaraka aminao izy te hiaray sakafo aminao izy hitany mahazo anao hitany tebotebonao rehetra
zay manantona ho izy tsy ho laviko mihitsy, ho azy ny fanjakana, ho azy ny hery, ho azy ny voninahitra, fa ny fahasoavana kosanay mba ho amintsika rehetra. Maireza ry havana malala. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibentsika ry havana amin'izany tenina mpitondray ny mpanompony zany, ao anatin'izao vanim-potoana mahaory zao, ao anatin'izao vanim-potoana mahavery hevitra atsika menakavy zao a, mandefa ny tenina izy androany, andehtsika hiverina aminy. Fa zao zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao tsy miafina eo anatrehan'Andriamanitra io. Ry havana, araka ny tenin'Andriamanitra nampitondray ny mpanompony teo hoe anaka, ianareo dia zanaka avy amin'Andriamanitra, matoki fa lehibe zay ao anatinareo noho zay ao amin'izao tontolo zao. Fa manolona ny ady sarotra ry havana dia ohatrany tsy matoky an'Andriamanitra isika. Lasitsika miazakazaka, manangona vary, manangona savony, manangona an'izao rehetrarehetra zao. Fa androany Andriamanitra tia ampitodika sy ampitodika anao, ndao hiazakazaka hitady an'Andriamanitra. Ny fahotana efa napatezitra an'Andriamanitra tamintsika ny amin'ny hodinantsika teo anatrehana, nandalantsika nanompo Andriamanikafa, mbola nanapitsika indray fanararotana amin'izao andro sarotra izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Osea 6:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe andeha hiverina ao amin'ny Jehovah isika, fa izy no namiravira ary izy any no ahasitrana atsika, izy no namely ary izy no ameny feritsika. Andehtsika hiverina, fa izy mihitsy miteny amiko sy aminao androany hoe raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zava-dratsy ianao dia ho solom-bavaka. Andehtsika hiverina eo anatrehan'Andriamanitra, hifona tena hibebaka, andohalika mihitsy, hanetry tena araka ny voalaza hatrany amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo. Fa afaka ny sakanan'Andriamanitra nge io aretiny io, fa matona trangany dia tiany zao sy anao hiverina eo anatrehany. Zany indrindra no anatanterantsika ny hira vavalo sy efajato amin'ny firana protestanta hoe Jehova Ramaya Arbo, zay tisy mamindra fo miaino ny atako mba mamindra fo amiko. Zao zanangataka tsy azo amarinina, indrisy be nitsimiko mba mamindra fo amiko. Tsy tamboko isaina ny fahotako, fa betiko ny tahotra mba mamindra fo amiko. Ho ataotsika izany hira zany, ho ataotsika ny andininy ray manontolo any amin'ny andininy fahafito farantsika. Naiza misy anao ao atokantranao na hatrany ndakozia rehetrarehetrany mba manokana fotoana fohy, mandoli manetretena mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny teniny raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Santia Sirami
jesosy misotranao ny amin'ny teninao izay mampahery anahy isan'andro san'andro tsy miafina aminao tokoa ny fiainanay jesosy fa mivelatra mandrakariva eo ambany masonao dia hitanao jesosy ny any anatin'ny sainay hitanao ny any anatin'ny fonay ary hitanao jesosy fa na dia ao anatin'izao andro mahory zao aza dia miorooro ny vahoakanao sahala amin'ny tsy manana anao sahala amin'ny tsy matoky anao izany indrindra mitenenanao androany jesosy hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra rehefa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao menatra izay jesosy ary mangataka famindram-po aminao mamelany elokay mamindrafo aminay jesosy fa mitovy amin'izao tontolo izao ihany zay matahotra miorooro mierikerika be fanahina na dia nampanantenanay azy ianao ataoko hitan'ny olona tokoa fa samy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy izany no angatanay famindram-po aminao jesosy malala fa mampanomponao anay ny zavatra takinao aminay jesosy amin'izao ora sy fotoana sarotra diavinay izao dia ny anatanteranay jesosy malala ny teninao hoe izay mino any asa ataoko nataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amiray tsy vitanay mpanomponao zany asanao zany jesosy fa lozanay mitovy amin'izao tontolo izao mierikerika matahotra miorooro dia tsy mahatsiaro tsony ny teninao hoe na iza miantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena izy androany jesosy nambara taminay teto ny teninao fa na dia mirondroana tahaka an'izany aza jesosy malala ny olana manjo manamarina ny teninao mandrakariva ianao fa Andriamanitray mamonjy anay mora azo amin'ny fahoriana rehetra ianao jesosy ka tongava jesosy malala vonjeo zahay zany mbola angatanay aminao jesosy satria fantatray tezitra ianao na dia tamin'ny fahotan'ny razanay tezitra ianao na ny amin'ny fahotanay tsiraray avy ary na dia efa mbiankoditra zany loza manjoanay dia tsy mbola miazakazaka mitodika any aminao zay fa mbola miany nofonay fona mampalahelo anao zany nangatanay fifonana aminao ankehitriny ny amin'ny anomponay sampy na anompon'ny razanay sampy jesosy na aminona ny misionera na lefanao ny nanenjena na dia ny mpanomponao azy ary ny tenenanay jesosy malala falany andro ny teninao manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia maro isan-karazany be ny fahotanay jesosy ny hodinanay teo anatrehanao ny fijangajangana tompo ny fanakalozana anao amin'Andriamanikafa ny fanombanany tempolonao maro isan-karazany ny fahatezerana ny fahasiana ary na dia ny andanana manompo anao tsy amin'ny fifaliana tsy amin'ny fo aza jesosy mampalahelo anao zany satria toy ny manao totoy ny asanao dia tanteraka ny teninao ivoahozona izay olona manaonao foana ny asa sain'i Jehovah Andriamanitra tao zany mahatonga any mandoalika ampanahy eto apototry ny azo fijalianao jesosy mamindra fo e mamela heloka jesosy malala so ihany fa Andriamanitra be fitiavana ianao mamindra fo sy miantra aminay rehefa mahatsiaro tena fa miverina eo anatrehanao zahay ny amin'ny fahotana jesosy araka ny teninao teo hoe raha miverina ianareo dia ho raisiko indray ary ijoro eo anatrehako ianareo ary manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ianareo dia ho solom-bavaka ndreto ny vahoakanao jesosy ndreto ny malagasy ndreto ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao hatrany tokantrano rehetrarehetrany naizanaiza misy anay amin'izao ora sy fotoana izao manapa-kevitra fa hiverina tokoa eo anatrehanao dia ho raisinao zay jesosy malala makasitraka tompo makasitraka jesosy malona izany jesosy malala tsy falany devoly
fa mitady ny irika mandrakariva andavonanay ampierikereana anay ary zany mihitsy nandefasana Jesosy malalan'izao aretiny zao ohatrany manao fanamby Jesosy hoe aiza izay Andriamanitra reo fa matoky anao zay Jesosy malala miara-miasa aminao Jesosy araka ny teninao fa izao famantaran'izao ianao no anaraka an'izay mino amoka teminy amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray menarany izy ary na de misotro zava-mahafaty azy izy tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny sitraniny marary atsanganiny maty dioviny boka efa nahazo maimaimpony anareo de manomeza maimaimpona misy afo melo azy ka mandevona ny fahavalony manodidina ary manao ny rivotra hoirany sy ny lehilahy fo mpanompony izy fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra sary-piaro ka noho ny amin'izany anaranao zany indrindra Jesosy malala mahay zavatra rehetra izay ao aminao ilay mampahery anay ko amin'ny alalan'izany hery sy fahefana avy aminao Jesosy Kristy velona sy mahiravan'i Nazareta no ahafahanay mandidy ny asany devoly ny asany maizina rehetrarehetra miala tsy mitoetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahiravan'i Nazareta amin'ny anaranao ihany koa ny andritsahana ny afo-masonao andorona ny asa matin'ny devoly ny asa matin'ny kalan'olo rehetrarehetra dorana sy levonina amin'ny afon'i Jehova may anareo levona tsipy any an-davaky ny elo anefa ry afo mirehetra mandrakizay anyzaza nareo fa devoly efa resy ianareo devoly mitondra arety mandinga iana rehetrarehetra ny coronavirus rehetrarehetra dorana sy levonina amin'ny afon'i Jehova may anareo e levona ianareo atsipy any an-davaky ny elo anefa ry afo mirehetra mandrakizay anyzaza nareo fa devoly efa resy nareo devoly fiororona devoly ny tahotra rehetrarehetra devoly fierkerehana rehetrarehetra devoly fahantrana rehetrarehetra didina sy roahana tsy toetra tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahiravan'i Nazareta atsipy any an-davaky ny elo anefa ry afo mirehetra mandrakizay any zaza nareo fa devoly efa resy ianareo sotra Jesosy malala zay fanahy ratsy rehetra ny roahana tamin'ny anaranao teo na ny voatonona anarana na ny tsy voatonona atsipy any an-davaky ny elo mandrakizay any zaza azy fa devoly efa resy reny de ary tsy mandrakariva ny fanahinao masina ho an'ny vahoaka anao an'olo-tsaina an'olo-pahendrena ampahery Jesosy ary ampatsiaro anay mandrakariva fa lehibe zay ao aminay no zay ao amin'izao tontolo izao ka tokony tsy atahotra izahay tokony tsy horohoro izahay fa hifantoka kosa amin'ny fanomponanao amin'ny fanapariana ny filazantssaranao araka ny teninao efakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampo anareo ny zavatra rehetra sotra Jesosy dia ampaherezo ny vahoakanao rehetra ampaherezo ny mpanomponao rehetra hatrany amin'ny mpitondra anay hatrany amin'ny faratapony ka hatrany amin'ny ambany indrindra ampatsiahivo azy mandrakariva ny teninao Jehova hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina dia mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay rehetra Jesosy ary ho hitan'ny olona tokoa ny tsy fitovian'ny manompo anao Andriamanitra sy ny tsy manompo anao sotra Jesosy ny voninahitra teo anao rery any amen. Anaty usiana
jesosy tompo apetraka o ampelantananao Madagasikara itodio maso zay dia amarino aminay ny teny fikasanao hoe raha vao mijery azy a dia ny anasoa azy ny dikany. Amin'ny anaranao ry tompo, ambonin'ny anarana rehetra no anononana izany. Misaotra Jesosy. Rainay o izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Ho tonga nay ny fanjakanao. Atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitona anay ho amin'ny fakapanahy. Fa manafany amin'ny ratsy. Fa anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminao sy ny ankonanao any ry havana izao tsodranomasina tonoana amin'ny anaran'ny tompontsika izao. Aza matahotra anao Jehova fa efa nanavitra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho. Ianao raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa zao Jehova no Andriamanitra ao dia ny ray masin'ny Israely mpamonjy ianao. Aza matahotra ianao fa momba anao aho satria malala io masoko ianao. Eny be voninahitra ianao sady tiako. Olona nomeko ho solonao ary firenena ho solon'ny ainao. Misaotra ry tompo, misaotra indrindra ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fiadananao kosa mba ho aminay rehetra. Amen. Let's go.
Sami mahirizany riziminakavy ny mpanomponareo ny pastora irakaraha samusoale rapitafika alora sy anelazolomelotsomo nanolotra anareo aloana ty fanompompavana tam'izao alahady zao ny toy amin'ny fandaharatsika moa riziminakavy matapivoaka indray ny didim-panjakana zay mamerina ny fahafahana miangona mivavaka de mbola manaraka ny fandarana efa mahazatotsika eto amin'ny radio atsika ny alady takan'izao de ifandimety any ny mpanompon'andriamanitra anatanteraka fanompompavahana takan'izany ihany koa ny fanaotsika rehefa larobe fotoam-pifoazana de mbola manaraka an'izany amin'ny alalan'ny zao onjam-peo zao tsika de manao velomatsika rehetra samy hotahin'andriamanitra mahery tompoko. Mangataka aminao zahay Kristi fa haole ny olana
esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay onjereriray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay onjereriray koa ny fotoam-pifoazana zay tena fotoana lehibe tena tokony fotoana tena tokony ampitombotsika ny fotoam-pivana mihitsy zao dia esak'izay andefa an'izay na tokatrantsika tsirairay avy any ya mahakasika an'ilay hoe mety betsaka tokoa ny anabovimenja no niandry tao anatin'ilay fotoana teo a hoe dada rendrenatondro no hitondra ny fotoana rehetrarehetra kanefa moa araky ny famangin'Andriamanitra ihany koa satria mpanompon'Andriamanitra reny ray aman-dreny dia tena mitokam-bavaka mihitsy izy fa araky ny nambarany a dia hoe niaraka tamintsika izy tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra zay niarahana teo ka inona fa samy mandray an'izay afatra zay daholo na isika eto andrenivohitra na ny any amin'ny faritany na ihany koa ny any ampitan-dranomasina dia inonay fa tsy zay tsy ampalahelo antsika ny zavatra toy izany fa inona fa ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hiarahana aminy a mivantana eto amin'ity onjam-pio zay mihitsy satria nanavatrafatra izy teo zany a fa raha lahady raha 10 andro zany mbola tafitra anatin'izany ny lahady fandraisana dia araky ny teny teo zany izy mihitsy no hitondra ny fandraisana mivantana amin'izay fotoana izay eny zava-dehibe zay mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny radio fiotazantsoa ny mivantana tamin'ny alalan'ny fandaharana fotoam-pivavahana manokana iny zany no tapitra fa ny fiarahantsika kosa amin'izao 5 am'zato teboka enina izao dia mitoetra any tsara ihany menja mametraka tsara ny fandaharam-potoana satria ny alarobia ihany koa zany raha araka ny resaka zay efa nandeha teo a dia mivantana ihany koa ny fandaharam-potoana ny zany hoe ny fotoam-pifoazana zany dia mivantana eto amin'ny radio fiotazantsoa sy mivantana amin'ny Facebook sy ny tambazotra atsika ato amin'ny FPVM rehetra zany zay mihitsy dia ampahafantarina atsika rehetrarehetra zay dia afaka mapitapitana any faritany ngambitsika sy ny anampitan-dranomasina moa efa mahafantatra daholo anampitan-dranomasina fa namantsika ny faritany zany ny ohatran'ny somary mametraka fanontaniana dia hoezahana ahitana foana ihany a hoezahana ahitana foana ihany zany a any anatin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any ohatrantsika angamba ny fampahirezana maramparanatsika azy reveo fa mangataka hira anankiray eo amin'ny teknisiana amin'ny natasha atsika ary aloha dahoary
rehefa nandalo teo daholo rehefa orina sy fijaly fa to tsy mataitra itsony zany fantrana sy tsy fisina fizao mbola etiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay azany aty zao efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vita sedra sanandao ihany ko ireo olo nakakiny fo resorina tamiko avoko zay kely mba fananako isambola etiany mijoro atrany satria ny andriamanitro tsy ampitondray zay tsy zakako izany na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay azany aty izao efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vita sedra na ino kidona na ino kiatra zao mbola itraka na isesisesy ameliay azany aty zao efa zatra miafony finoko tsy ho fatintsony fa iredareda oporo fo izany fizao de mpanompo efa vita sedra efa vita sedra hainao jesosy ny zavatra rehetra tena hainao hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany hainy tompo eny ainy ny manafaka amin'izay manjo ahy eny ainy
eny ainy ny mandamina ny fiainako androany hay ny tompo eny ainy ny manafaka azy am'izay mantsoa azy lazao mafiako eny ainy tena hainy ny manao mihoatra izay no fisiko eny ainy tena hainy oatsika rehetra nininona mitranga nininona mandalo eo amin'ny fiainanao tsy sarovy fa hainy jesosy mamany zavatra rehetra hainy jesosy manova ny zavatra rehetra zay tsy hainy olona tao hain'andriamanitra hain'andriamanitra ny manova ny fiainanao hain'andriamanitra ny mamonjy anao hain'andriamanitra ny manafaka anao hain'andriamanitra ny mahatanteraka ny fanirinao ny manao mihoatra izay no fisy eny ainy tena hainy ny manao azy arak'izay inao fa mino zany koa ianao inonao koa zany Hallelujah. Hallelujah.
ritsaritsalotry tsy miary arena mafy tsy mba mety ho afapo tomikely aina fatratra amizay moralo ka ny vola sy ny arena no mipaiky ny fo izay kasaina tolavorary avoko tototeny loatra raha tsy zany misendotry ary miezakatrany makambamy ny fiainany mantany nefa tsy fantany hoe ho an'izay ariny zany ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ny fiainanao te mihinana sy matory fa ny fanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny nofo mety maty no karakaraina de mieritra sy mampiseho ny tenany ho ambony kizany fantrany izany de tsy tsarony intsony ny fiainana eto antany de misy farany sy manampetra ny fahafatesana no itoviany olon-drehetra ka oyo hoe ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao ka oya hoe ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ohatriny androko aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao aoko fantatro fa olokandalo andehanako mahitsy eo aminao aoko fantatro fa olokandalo
maintio aminao. Jesosy io malalako milanoza raha vao mifo marainao matsiaro anao fanyaninao eritreritro ny fitiavako raha izao rehetra izao tsisy ataka loko anao adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako malalaky anao marariao tompo ianao no atoiko malaino ao tompo ianao no tsaroko mijaly ao tompo ianao no tadiaviko hinfaly ao tompo ianao no izarako alo milanao ao adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako malalaky anao ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao ao Jesosy io tsy misy ataka loko anao fa ny aminao ireria fitiavako adalanao